zay mihitsy amin'ny resaka fandrarana mankony izy io tsara apetraka dia voalohany tiako hazavaina kely izy. Ny atao hoe fandrarahana dia ny fahatsapanao fa misy olana ny ainanao tsapanao tamin'ny fiainana ohatra ny andavanandro. Raha iresaka tsika zao ohatra ny hoe ny nivon'ny sehatry ny Afrika any Tamal na any Inde zany ny problema any ny resaka rano. Any Ghana ny problema any dia ny tsy fahitanao mpiasa honnête. Zay ny tena olana amin'ny firenena io. Any Nigeria indray dia problema na resaka jiro. Remarquez fa le milliardaire nigériana anankiray voalohany amin'izao fotoana dia anisany mitondra vahaolana be satria tadidiko tsara fa ny firenena nigériana anisany betsaka ponina indrindra eto Afrika. Dia hitako hoe normal raha milliardaire en dollars le olona rehefa avy eo. Zany hoe ianao zany amin'izao fotoana ny atao hoe mpandrara dia olona mahay mamaha olana. Zay io kilalao io. Tsy misy sary hafa. Fa rehefa mahay mamaha olana ianao dia tokony tonga any aminao ny vola. Marina tantera. Dia ny zavatra misy manana choix na safidy anankiroa ihany isika. Na ianao zany mamaha olana kely be da be dia afaka olona manatapitrisany afaka manome volanao. Na ianao mamaha olana goavana anankiray dia mety orinasa roa na telo no afahanao mivarotra an'izay fahaizanao manao zay. Izy koa nefa tsy hoe hoentanina ianao hamaha ny olana izao tontolo izao. Tsy zay le démarche. Fa le izy amina en tant que ataoko hoe amin'ny anao mpandrara zany ny angatahana aminao zavatra anankitelo fotsiny hoe fahaizanao mamaha anazy ampisainana tsara, aingana dia mitoetra, maharitra. Zay zany ny iveako. Dia ity ny zavatra anankiray tena tiako ampitany kely amin'ny tanora. Ao anatin'ny fiainantsika tonga na misedra olana foana. Dia rehefa tonga na misedra olana ianao dia manana réflexe ohatrany hoe aza korotanina intsony fa aloha hamaha problemako e. Fa tsy tokony izay le izy. Tsy tokony izay le izy satria za mihevitra fa ny fahasoavana ary anisan'ny fahasoavana ny fidiran'ny volany aminao dia ny fahazakanao ny problema hoentinao fa sady hoentinao ihany koa nefa ny fahavononanao mamaha ny problema ny hafa. Dia ohatranao na méthodologie indray amin'izay ary. Fa manana problema folo ahoana ny tokony ataoko? Raha manana problema folo angamba ny voalohany indrindra aloha amin'anatin'ny fahavononana ara-tsaina. Raha hitantara momba ny hoe ny anahy manokana tsy najanoko ary tsy nataoko ambanin-javatra ny fikarakarana ny tenako. Ohatra ny hoe ninona problema mitranga dia za tsy maintsy manao fanatanjahantena foana isan'andro. Ary ninona problema isan'andro. Na ary ninona problema mitranga za matory tsara foana amin'ny alina. Zany hoe ny fanamboarako ao anatin'ny saina zany aloha voalohany indrindra dia ny hoe rehefa tsy voavahako androany dia hiezaka hovahako io rahampitso. Dia atory tsara alohako satria izay ny afaka ataoko. Tena lalina be zany satria maro be za manokana zao rehefa manana problema dia tena ao ny lohako ao dia mararan-doha foana mararan-doha. Ie, mety efa hitanao angamba moa tamin'ilay CV ny fampizarantsika fa anisan'ny zavatra ataoko hoe mahafinaritra an'indrindra ny hoe fisaintsainana le méditation. Zay méditation. Zay zany le anisan'ny zavatra anankiray entin'ny tanteraka eo anatin'ilay izy hoe amina fotoana izay iainanao dia mifantoka amin'iny fotsiny aloha ianao. Androany zao tsika mirahalahy miresaka eto tsy dia mieritreritra zavatra hafa intsony ny ambadika ankoatran'izay mety resaka atao eto. Ny méditation ihany koa manampy be da be amin'ny lafiny maro. Ohatra ny hoe ny fahaizanao migérer ny émotion anao. Matetika tsika ohatra hoe mitondra tomobile zao ianao anaty embouteillage misy ilay sarety mibahan-dalana reny dia misy olona tsy mahazaka fa miklaksona mafy be. Ho anahy tsy hitako inona tokony klaksonena mafy be satria za ary faly mahita an'izareo hoe miasa.
mitarika zavatra anankiray amelomany avady aman-jany any dia ho ana aloha avelako mihitsy izy aloha mitarika rehefa misy fotoana afaka depasy amin'izay misongona dia zay vao afaka ataoko. Ny méditation ihany koa hoe veriko fa indrindra ny ahafahanao miaino ny ao anatinao ny bitsika Andriamanitra. Somary domaine ataoko hoe spirituel kokoa izy amin'izay fotoana zay fa everiko fa zay no tokony lalana tsirairay avy ihany koa ao anatin'ny amin'ny fiainana. Itsika rehetra everiko fa misy mission divine raha ataoko amin'ny teny gasy angambany izy ohatrany hoe misy lahatra soratra nataon'Andriamanitra ho anao hoe zao mba tanjona sy mission de vie anao amin'ny fiainana. Méditation manampy ahafahanao miaino en pleine conscience hoe mety fezao fiainana ataoko zao. M'intéressé be anao le resaka méditation zay fa ho resahantsika kokoa izy rehefa tiako le anarana hoe tsy aliva koa nefa mahavariana satria mbola tsy nahazatra na manokana za tsy dia mahafantatra olona hoe tsy aliva ankoatranao zany. Inona ny ao ambadika io? Nisy fotoana moa zany ela be mihitsy atao ao anatin'ny fiainako tamin'ny fahatanjorako hoe tsy dia tena tiako io anaran'izy io le hoe tsy aliva satria isaky miteny hoe tsy aliva sahirana foana ny olona mamerina le anarako dia misy fotoana moa tonga dia ataon'ny olo hoe tsy lavana sy ohatr'izany fa indray mandeha sendra tafahoana tamina ngabe avy any atsimo atsinanana dia amin'ity faritra Madagasikara ity dia nanontany anazy hoe hainao ve ny dikan'ny anaranao dia taitra be hoe tena tsy haiko aho satria napetraky ny dadako sy ny ray aman-dreniko tahaka izao fotsiny anarana dia ho azavaiko aminao izy satria avy any aminay sud-est ny atao hoe mandiva dia hoe manapaka tsy andivana dia tsy anapahana io zavatra io zay nampatonga an'ilay hoe tsy aliva hoe tsy azo tapahana dia zay ny anaranao izy zany dikan'ilay hoe tsy aliva faly be moa dia misaotra anazy hoe misaotra betsaka fa fantatro zany hoe ina dika ilay tsy aliva ankehitriny. Dia hitanao hoe tena mitombona mihitsy anarana zao amin'ny zavatra niainanao hatram'izay? Mety ny zavatra rehetra moa fitentsika amin'ny teny frantsay hoe rien n'est hasard. Everiko fa nataon'Andriamanitra ao anatiko anisan'ny toetra ananako hery anankiray aminazy ay finiavana ikiry finiavana hatrany hatrany ijoro sy traka amin'inona mitranga amin'ny fiainana. D'accord. Misy fiteniny ray anao zay nalefanao tamiko hoe we can do better amin'ny teny gasy zany dia hoe afaka manao mihoatra foana tsika dia afaka mbalazainao ve ny antony sy tena dikan'izy io? Ie, nataoko teny filamatra mihitsy izy io satria matetika tsika zany mora kivy amin'ny fiainana mora mieritreritra fa zay ny zava-misy ka tsisy nina azo atao intsony dia aleo milavolefina ho ana manokana nefa ny everiko fa arena manokana ny fahafahana miaraka manao zavatra ary anisan'ny teny filamatra ampiasako amin'izao fotoana le hoe manorina miaraka satria tsy vita rery ny ahafahanao hoe miatrika ny zavatra ninina problema mitranga aminao tsy ho vitanao rery zany io ary ny amin'izao fotoana raha ny ana manokana ny mampatonga anao hoe mbola ao anatin'ny tontolo ny fandraharana satria manana ekipa tena mety mahafinaritra ataoko hoe mahay manana ny haitao rehetra amin'ny lafiny rehetra ka napetraka izany zavatra zany isy ny fifampitokisana aminay fa tsy vitako rery io ary zay zavatra zay moa no everiko hoe aprisiako foana ho an'ny tanora tadidio fa ny arena indrindra manodidina anao dia ireo namana, ireo havana, ireo olona tia anao ahafahanao misandratra amin'ny fiainana. Resaka an'izay manodidina anao zay ianao dia matetika koa tsara le hoe misy olona afaka tahafina. Tika vinety le hoe resaka mentor sy coach zany. Ianao ve nanana an'izay mentor sy coach zay tamin'ny fiainanao? Nanao ahoana ny afaka mazarazarainao kely momba an'izay? Tena hoe mentor manokana aloha tsy dia hoe nisy olona tena mitafiko manokana fa ny ataoko hoe coach de vie angamba dia ny dadako ny voalohany indrindra satria izy nefa nahita an'le hoe ohatran'izao ny karakterako manokana atao anatiko dia tsy namela foana fa isaky ny hoe tady lavolefona dia hoe zao tadidio fa ohatr'izao elahy mila
dia nanampy foana zany amin'le mahita rehefa hitany hoe tady misy fivoahana kely araka amin'ny tokony alena drandray tsy vonana ohatra hoe sendrana problema zao dia nizahatra fiteniny matetika hoe tsy tokony mijanona ela ao anatin'io le tsy tokony vahalaingany io fa tsy zay ela domaine d'activité anao nzay nefa karazany anankitelo samy hafa tanteraka afaka mba fakafakanao kely ve inona tsara ny activité anao dia inona ny tena lien na tonga nyreo zavatra anankitelo ireo ie oui samy hafa tanteraka le anankitelo satria ny anankiray moa zany Daytona mivarotra moto ny catena immobilier dia misahana ny resaka hoe promotion immobilière sy construction BTP dia ny CX développement en appli mobile sy resaka courtier financier international na atao hoe apporteur d'affaires raha azavaiko tsotsotra dia hoe anisan'ireo point d'ancrage zany raha ho an'ny investisseur tia andrara eto Madagasikara avy any ivelany dia mitondra groupe zany na nisy teo moa zany groupe grec na groupe américain amina sehatra maro hoentina sy accompagnevana zany amin'ny fomba hipetrahany sy ametrahany équipe ny ray manontolo sy ny fotodrafitrasa rehetra eto Madagasikara. D'accord. Dia inona ny olana tena lolalovanao tao anatin'ireo? Iza ny tena mba tantaraonao hoe tena ngeza indrindra ohatra? Ny olana ho be da be, tena manjatony angambany fa raha tantaraiko fotsiny anao anankiray anisan'ny sady mety mampimeno mampalahelo fa nisy fotoana zay nanamboatra tafo tao amin'ny le lotissement amboarina mbola tsy voafixe tsara le tafo satria mbola eo mpamananovana anazy rehetrarehetra nanidina angamba ny tafo trano anankifolo ny apitsony iny satria tsofony rivotra sady misy maro ohatr'izay raha amin'ny ataoko hoe anekdote anankiray koa raha ny tontolo nataoko manko satria resaka orinasa telo ianao fatao alohan'ireo zahay fa tao anatin'ny tontolon'ny vatosoa za raha teo moa zany manana diplôme ny hoe gémologue dia efa nisy fotoana lasa ny ranotrambo ny zasy ny quadiko niaraka tamin'le géologue tamin'nandeha nakany amin'ny toerana oui zany hoe efa nisy toerana anankiroa moa zany dia tao amin'le toerana anankiray misy site anankiroa dia efa tao efa nahazo vokatra ny estimeko izy tamin'izany teo amin'ny 80 millions ariary dia nipita reny rano fandroany zay avy be ny olana tamin'izany le quady amin'io vaovaovao mividiana tao amin'ny Henri Fraisse Paul-Harris anakaiza izy dia mipita rano zay dia tratra ny ranotrambo za tamin'izany tsy nihinana zany hoe misy zany ranotrambo fa no nitratra ianao zay vao fantatro hoe dia lasa ny quady lasa ny vatosoa lasa ny vola ny GPS rehetra 1 kilomètre après le reny rano zay vao hitanao le quady mazava ho azy tsy tao ny vatosoa be da be ny olana nysedraina zany hoe ianao zany rehefa mpandrara mila mahatsapa an'izay sy vonona hoe tsy maintsy ho sedrana olana foana ary tsy ho voafetranao le izy hoe ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana fa dia hatrihana izay tonga eo. Hatrihana foana. Nisy ny teneninao anaty hoe intelo ianao nihoatra amin'ny fiainana? Tena marina zany fianatra. Intelo tokoa ary izy ity moa zany misy fiantraikany amin'ny fianakaviana. Ny vady aman-janako koa nisy fotoana tena satria tamin'le fandroany ohatra dia tonga ny olona mitaky volako mandefa huissier anao izy fa vao maneho ny sonnerie io any vavahady dia efa fantatray fa olona mpitaky vola